Ravalomanana sy ny mpanohitra. Fanampina ho an'ny artista sy mpanakanto ety amin'ny sabosy ho avy izao. Mpandraraha Université Antananarivo aloha avy ara-dalàna ny karamanay. Alarobia faharoa ny volana Jona taona 2024 ampifaliana indray ary tomboka lahy sy tomboka vavy no entiko hiarabananao amin'izao alina izao manasanao anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika anomboana ny vaovao ary amin'izao alina izao dia nahazo fanampina avy amin'ny filomarika Ravalomanana ny mpanakanto sy artista nanao Antsoavo no ny fahasahiranana miatra amin'izy ireo tsy ny andriela moa ny fanampina fa dia natolotra androany tetsy amin'ny foibeny RMDM Ampandrana. Hoaratsika avy hatrany ary ny fanadiadiany Asina Andriamalala, Manoro Andriamalala sy Tokra Marla. Omano ny paritaka ilay horonan-tsary nataony mpanakanto Mambe ny Antsovonjy satria tsy manakohanana intsony ny artista sy ny mpanakanto. Ny antefa mivantana tamin'ny mpanohitra tarihan'ny filomarika Ravalomanana izany Antsovonjy izany satria mahatsiaro kamboty izy ireo satria nitodihan'ny mpitondra fanjakana lamosina. Tsy ny andrela ny filomarika Ravalomanana sy ny mpanohitra fa avy tena nolotra fanampiana androany ariva. Ka dia izao misaotra an'Andriamanitra lehibe aho fa dia raha nisy izay nataontsika teto izay hoe miantso hoe miantso izahay ho anareo rehetra mba ahafahana mahafantatra tsara ny zavatra dia samy miteny samy milaza izay ao amponareo eo dia tena namaly anareo zay navako hoe lesona misy mivava maso mijery zay nisy lehibe dia lehibe n'Andriamanitra satria menan'izay fitaovana izay tsika raha nijery an'ireo le olona eny toeran'ireo a tena marina le voalaza atao le hoe toetra ny lasa mifikina le olona tsy nihinan-kena izy raha mora na tsy nihina maro ihany fa tsy moramora dia izay tiako resana aminareo hoe tsy teny aminareo mihitsy aho hoe nda ampiseho zavatra lehibe dia lehibe tsy maintsy ampagaga anareo tsy izay fa niantso ianareo hoe vonjeo zay baba misy baba kely tsy baba be zay resahanareo maly dia nisy any delona kely ry le nilaza hoe aza matarynao fa tsy maintsy voapitanay ity dia eniko le izy alina nahitan'le rangary hoe mamy be eniko le izy hay tena izay ny marina ny zavatra nitranga dia tonga le izy androany zay le zaiko mahita vahaolana ary zany rehefa mahaingana zay le teny teo hoe ny olona mandray zany fahefany zany raha ny décision zany a tsy mahisa alegy zany na mandroso na miembo tonga dia mandroso foana na tsy manao dia zao inonareo ty mitaraina reto le mpitatitra tsy niafiafy tsy ny salasala mihitsy tonga dia nijery an'ireo teny saika mpitondra entana ho any Antsirabe dia zao misy any hoe président zao zany andrasa raha hoa alefasy moa ty mbola tsy fahefana fa misy fomba hafa ahafahantsika mampiteny an'ireo ko aizako le fitaovana entina hitatitra indray a no tsy avela andeha nefa sasany misy mandeha toetra zany ko ianareo dia voaveo zany vita liziny azy iny dia nijery indray le mpivarotra maly zao nijery an'le mpivarotra kely vonisakoroka dia hoe tsisy décision niala zany avy any diso be zany nijery tany toerana fa nisy décision a fa nataonareo bypass ny premier ministre dia falina koa le premier ministre azasana miazany baiko zany tatao gouvernement sy nisy baiko tonga tany dia voateo a ny laza niresaka tamin'ireo le olona malala ny tokony ataon'ireo reo namantsika avy any Adilambato reo tena misy izy misy décision anakoa zay mahatonga an'le salegy aiky misy hafa mandeha ny hafa miheno dia any ka tsy mety izy fafandona matetika dia nareo aby voaporiporitra na reoreo fa tokony nahazo nareo a natosika zany na famena fa adino le izy adino nareo tsy anaty liste zay zany tena adino fa tsy anaty liste fa tokony nahazo ianareo any avelany any a na le olon-tsotra reny ary mahazo
pandrara mahazo na lehibe na kely satria arakaraka famezana any olona io amin'ny sarambabeboka sy ny mpanao asa tanana madinika sy lehibe no ahafahana manodina an'le toekarena satria kenaoa mena atosika efa mena vola zany tiako resana tsy maintsy mividy vata vendray mamokatra vata zay natao hoe mampiodina toekarena satria tsy alefanareo nanaovana fasana ry ny vola fa nodananareo vary dia le vary ndray lasa namboly vary dia lasa ndray nitaka velona zay ny izy ka dia tometa za tsika barobe za tena saiky iainanareo fotsiny fa sinareo mitena dia teny aloha da aza mijery zay zavatra any na raika apoko problème zany fa nahazo aloha dia nahazo anao zany fa mbola be da be reo antsona atao a be da be koa reo mbola mitady hoe aiary zao le fiatsika atanareo hoe nareo zany zao zay maha-artiste ny artiste da mahafinaritra mihitsy mahitanareo tena fala mahitanareo tazana tetỳ toerana avokoa moa ireo antoko politika sy fikambanana miaradia avy amin'ny antoko-panohitra nanolotra izao fanampiana izao ny jery ny aino ny teny ny olana madinika ny mpanohitra taria ny filoha Marc Ravalomanana ka nanome izao fanampiana izao izay tsy janona hatreo fa ho aratsika rehefa avy eo an-trano moa izay vaovao avy ny ampandrana izay makasika ity fanomezana ho an'ny mpanakanto ity rehefa vonona ny sary fa hoeny akatso vetivety aloha isika atao anatiny ity toy ny vaovao manaraka ity dia nanao hoe tsika fanairana ny mpandrarany université teto Antananarivo androany sy teny amin'ny Esplanade Ankatso efa roa volana izay no nisy fahatarany ny fandoavana ny karaman'izy ireo efa tapitra ny any volana May toy ihany koa moa ny fahafahany université an'Antananarivo mandoa ny karaman'izy ireo waratsika ny vaovao eo amin'ny sary sy rendrany sary ny Mathieu Princy eninjato sy arivo eo ny mpandraraha miasa amin'ny université to Antananarivo miparitaka amin'ny sampana fito manerana ny université mampandeha ny université amin'ny ankapobeny no asany fitantanana hatramin'ny fanadiovana nanao etsika noho ny olana ny karama raha hatramin'izay tokoa mantsy ny fanjakana ny tokony manome ny famatsiana ho an'ny université miaraka amin'ny karama ny mpiasa dia efa ny université izao ny antotena sy ny antoka ny karama mpiasa hatramin'ny volana aogositra 2024 raha ny fanambarany ireto mpiasa ireto anefa dia efa lany ny vola eo ampelatana ny université amin'izao tena mahatonga anay eto dia ny fahalalanay fa tapitra tamin'ny volana May lasa teo a ny vola fahafahan'ny université ny karamanay zany hoe amin'ity volana Jona ity zany zay fa namany tsy azo karama intsony satria na ny tsisy tompona andraikitra tena samy laza zany mba miantoka hoe tsisy intsony ny olana zay ny tena olana be lehibe aminay tao anatin'ny roa volana izay no efa tara hatrany ifandraisan'izy ireo ny karama saika nanao etsika fanairana hatrany ary vao mivoaka ny vola amin'ny volana avril zao zay a raha ny mahazatra dia eo amin'ny 23 24 du mois foana zay no mandray karama tamin'ny volana avril nefa zay a efa amin'ny 10 May vao nahazo karama raha tsy nanao fanambarana izay a tsy mivoaka le karama dia tamin'ity volana May ity moa zany raha nanao fanambarana ihany koa zay dia zay no nahatonga an'ilay izy hoe mivoaka le karama ny arivan'iny ny sabotsiny iny tamin'ny sabotsy lasa teo tsy ny teto Antananarivo no misedra olana tamin'ny resaka karama fa efa nydroso tamin'ny fitokonana ihany koa ny tany Antsiranana, Mahajanga ary Fianaratsoa. Omaly no nilaza ny ministera ny fampianarana ambony fa anjaran'ny ministera ny vola no manefa ny karama ny mpandraharaha. Ny vaovao amin'izay sehatra ny asa izay hatrany dia tonga nametraka fitarainana teny amin'ny inspecteur du travail Antsahavolana androany ny mpiasa avy amina orinasa afaka aby iray teny Andraharo niara ny fandroana tsy aradrariny ireo mpiasa ireo raha ny fitarainan'izy ireo taminay. Rindrany sary ny Mathieu Princy Adrany. Empoloteo ireo mpiasa niara ny fandroana ankolaka tamina zone franche iray teny Andraharo. Nahavita trano teny ankadikely lafo ny orinasa ka nampilaza tamin'ny mpiasa fa izay vonona iasa dia afaka manaraka azy ireo. Nisy ny tsy afaka hanaraka noho ny tsy fahafahana ka nasiany orinasa nanoratra anarany. Ary aloha ny karama, ny tambiny fialana sy ny préavis. Niara ny antsojaina nefa ireo mpiasa ireo ny zoma teo rehefa andray vola. Dia tonga ary le daty anajanonany anay dia tonga le fepitona anajanonany anay dia anao sony taratasy zay andray an'le vola
le taratasy io sady tsy asao vakina nefa ty dia siniavy aloha dia vakina nefa le taratasy misy fandrika ho anay ilay izy ohatry ny karazana plainte anazy zany ohatry ny mametraka réserve ho anazy izy tsy afaka manao ninina anazy zay nefa ny tompoka le vola ministranay ary tsy araky ny taona niasanay tsirairay avy eo 60 000 ariary nefa 18 ans de service ny sasany aminay ireo dia tao tompoka zay nanaiky le vola ihany fa le plainte apetrany aminay zay tsy afaka manao ninina aminazy zany tsy mety aminay mihitsy satria ohatry ny to dia tsisy tombontsoanay mihitsy zany le tao amin'le société nandritry ny 4 taona niasanay tao nampiakatra ny raharaha tetỳ amin'ny mpisirika ny asa na ny inspecteur du travail ny solotenan'ireo mpiasa ireo no ny antso-jay niatra tamin'izy ireo ity io taratasy notereny orinasa nosiny avy ny mpiasa ireo satria ilay fifanarahana aloha zany dia ny mpampiasa irery ihany nanao an'ity taratasy ity fanatsony tsirairay amin'izay ireo mpiasa empolo ireo mba hanao siny an'ity taratasy ity tsy mahalala ny voto zany hoe natao aingakaingana be zany aingakaingany anareo fa mbola be ny ao arina dia avy eo le izy zany ao anatin'le taratasy dia hoe nafiry taona niasana dia 9 ariary ny vola raisiny tsy misy resaka hoe ancienneté ary tsy misy resaka hoe préavis fa 9 ariary ny vola raisiny dia eo ambanin'le taratasy dia hoe tsy mahazo mampiakatra intsony na any amin'ny tribunal na any amin'ny inspection des travail ny mpiasa nefa nanao hoe anoratra hoe sous toute réserve dia tonga dia teneny hoe tsy ilaina siana zany fa tonga dia mijanona dia teo na tonga n'ilay olana zany raha ny lalàna nefa rehefa mikasa anova na toeram-piasana na ora fiasana ny mpampiasa dia tokony andony tambiny fanesorana mpiasa ny orinasa na indemnité de licenciement araky ny taona ny asana ny préavis miampy ny ambin-karama sy ny congé hatramin'izao anefa na ny karama volana me aza tsy mbola nome ny orinasa raha tsy manao sonio taratasy io tsy mbola nivaraka izany ny olana tetỳ amin'ny inspecteur du travail mangataka ny verenan'ireo mpiasa hiasa indray ny mpampiasa toeriny reto mpiasa reto anefa izany satria nefa tsy nety le tsy nanaiky an'le izy ny mpiasa dia nangataka ny mpiasa hiveriny izy dia nefa endrika fanapahana fifanakena arakasa le rupture l'amiable ao anatin'le point fahatelo zany dia lasa atao kilalao anjaza amin'ny fiainan'ny mpiasa hoe nefa tsy manaiky an'le proposition dia miveriny amin'ny mpiasa zany izy efa fanandevozana moderina marina fa ny alatsinainy teo izy ireo no nanao antso tamin'ireo tompon'andraikitra mahefa ka izao nametraka fitoriana teny amin'ny sampandrara mpitsirika ny asa eny anivon'ny ministera ny asa izao ny vaovany fifamoivoizana dia isokatra avokoa ny lalana mihazo ireo faritra ny katona ny zoma ho avy izao ano ny asany indrairaka izany ny fiara-pitatitra sy ireo fiara mifamezivezy nitondra fanampanazavana mikasika ireo fepetra rehetra tokony hotandremana rehefa mamilina ilaina fantarina sy iray rehefa mitondra fiara ny mpampianatra mamily iray izay nitafa tamin'ny mpanao gazetinay teny Isoraka nambiny tsovelo sitraka sy Andra Rakotomalalary no mitatitra amintsika izay vaovao izay raha ireo taxi be na taxi borosy manokana nresana dia samy tompon'andraikitra amin'ny ainy sy ny ain'ny mpandeha izy ireo ka samy mila manantraikefa eo amin'ny resaka fifamoivoizana indrindra moa fa ny lalàna mikasika izany anjaran'ny mpamily no manoro ny mpanampy azy ny amin'ireo fitandremana rehetra tokony atao mikasika ny fikojana na fanamboarana ny fiara raha tojolana eny an-dalana mba hialana amin'ny mety loza teraka izany raha tsy laza fotsiny trangany seho ny herinandro lasa teo ka nahafatesan'ny mpanampy ny mpamily rehefa nametraka kaly tamin'ilay fiara efa fentin'izy ireo satria rehefa mitondra fiara ianao zavatra mitranga eny tsy ampoizina misy dia anatin'ilay tsy ampoizina zany dia reny le ampiofanina ty amin'ny auto-école reny raha zanatria moa tapaka amin'ny frein raha zanatria moa zany panina ny essence raha zanatria vaky mipone zahatra mety trano raha zanatria misy le accident matériel mitilefika tapika eo le tomobile ao iny na mipepetra tokony ho raisina ao anatin'ireny dia reny anaran'le famille ty amin'ny auto-école reny dia rehefa avy eo zany raha ohatra ka zanatria mitranga tokoa le loza satria ohatra hoe eo zany le tobile dia taraiky eo anaty arabe eo dia mijaran'le famille mandamina hoe tsika aloha mandrindra manampatonga ny mpitandro filaminana tsika tokony miantso mitandro endana tsy ny numéro ty dia atao ohatran'izay le izy efa isokatra ihany koa ny lalana mihazo ny faritra samihafa ka betsaka ireo fiara no hanomboka hifamezivezy indray ilaina ampatsiahivina azy ireo hatrano ny fitandremana rehetra mba hierendoza le code de la route zany tokony aondoha mandrakariva rehefa fitondra fiara fa ny zavatra mitranga reo zany rehefa ohatran'io dia le hoe tsy atsatran'le maika lavy ty rehefa atsatran'le hoe maika lavy io
dia matetika misy an'ilay fandanana mafy mihoatra ny tokony ho izy reny ao anatin'le fimamoana fitondrana entana na olona be loatra reny rehetrarehetra reny ao anatiny daholo reny dia koa ilay teneniko anareo hoe fantatry moa zany mpitandro filamena tamin'ity avy zao fa manana an'le hoe radara zany mba ahafahana mijery ny hoe afainganam-pandehan'ny olona tafahoatra zany zao zany anisan'ny hoe tokony edivantsika zany tsy le mpanjifa mihitsy hoe aveo fitaovana le mpitandro filaminana zao mba ahafahany tena manao miasa ny tena araka tokony mihitsy. Tsy misy afa-tsy ny fahaizana mitandrina sy mifeny familiana ary indrindra ny fandehanana mora raha te hisoroka ny loza tsy izay tonga loha no arabaina fa izay tonga soa hoy ny fanazavany. Raha itsika izao koa sindray ny tatitra mahakasiky ny Covid-19 farany teto Madagasikara ho any andro ny omaly voalohany volana Jona ny taona 2024. Toy izao indrindra ny mahakasika izay araka ny salanisa nivoaka dia olona 10 indray no maty nivalana aretina Covid-19 teto amintsika tafiakatra 470 indray izany ny trangam-pahafatesana hatramin'ny volana Martsa 2024 nisy nivalana aretina ka hatramin'izao. Teto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny efatra tamin'ireo trangam-pahafatesana ireo ary tany amin'ny faritra Vakinankaratra ny iray farany. 350 tamin'ireo fitiliana 350 kosa ny tranga vaovao izay mitsinjara toy izao. 730 eto Analamanga avokoa, ny 2 Atsinanana, 2 Diana, 2 Alaotra Mangoro, 4 Matsiatrambony, 2 Menabe, 2 Anosy, 2 Betsbook ary tany Androny iray farany. Ny 730 amin'zato amin'ireo marary mbola manaraka fitsaboana kosa ny tranga misy fahasarotana na en forme grave. Eo amin'ny vavao tapatapany kosa indray ary dia nody mandry androany alarobia faharoa ny volana Jona 2024 teo amin'ny HGR ny professeur Ravaloso Agnès Marie Lydia. Ny tenany izay chirurgien des hôpitaux cardiovasculaires teo amin'ny faculté de médecine n'Antananarivo. Nampianatra eraky Madagasikara ihany koa izy. Maro ireo mpitsabo sy mpianatra nampianariny ary nikoizana teo amin'ny lafiny fandidinany tenany. Teo amin'ny 5 taona ny moa tenany izao lavo izao. Izahay eto amin'ny MBS dia mankahery ny fianakaviany Manamanjo. Eo amin'izay vavao tapatapany izay hatrany fa ny vavaon'ny fanatanjahantena dia tafiditra ilalao anatin'ny Fossa Basketball Club ao Orlando, États-Unis inantenaina mazava. Teratany malagasy ny tenany ary efa nilalao tao amin'ny ekipany Cosmos sy GNBC. Isan'ireo milalao mamiratra ary nanana ny nampiavaka azy teto Madagasikara ary izy araka izany no mety ho mpilalao malagasy voalohany ilalao anatin'ny NBA. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisam-pirenena ary any Sri Lanka any dia manamafy ny amin'ny mety ho fahasimbany tontolo iainana any an-toerana amin'izao ny fitondram-panjakana any an-toerana any Sri Lanka zany no ny famaizana sambo cargo iray nitondra petrol tao amin'ny morontsiraka ity firenena ity no antony izany. Araka izao indrindra ary ny tati-baovao entiny Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Ny 20 melasa teo no fantara fa nanomboka ny rehetra ity sambo cargo iray nitondra solika taona maromaro tao amin'ny ranomasiny Sri Lanka ity izay saika hiditra ny siran'Atsambony Colombo. 13 andro tao aoriana nefa vao maty tanteraka ny afo raha ny loharambavao na dia teo aza niezaka nataon'ireo mpamonjy vona sy ireo marinina tany an-toerana. Amin'izao fotoana izao dia mbola miantsona sy tafajanona eo amin'ny toerana namahy azy io ity sambo ity kanefa efa manomboka miletika izany raha ny nambaran'ireo teknisianina any an-toerana. Ubetsaka araka izany ny voka-dratsy ara tontolo iainana ateraky ity loza ity satria mbola mampanano sarotra raha teo ny anesorana io sambo io amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahampian'ny fitaovana hoy hatrany ny fitondram-panjakana ao Sri Lanka. Efa miparitaka manerana morontsiraka ihany koa ireo solika nentin'ity sambo ity izay nahitana lasantsy 770 sy 400 taonina ary gazoalina 50 taonina tao anaty reservoara. Ahina araka izany ny mety isian'ny marianoara afaka andro vitsivitsy. Efa mitady ny vahaolana faran'izay ingana kosa ireo tomporandraikitra mba tsy hatongavana amin'izany fa apotehana raha tontolo iainana goavana izany. Iverenantsika kely ary ny vaovaon'ny fanatanjahantena satria dia 5 ireo mpilalao malagasy voaantso amin'ny fampivondronana ny ekipa pirenena Bary any Madagasikara ny 7 hatramin'ny 12 ny volana Jona ho avy izao. Tamin'ny alalan'ny visioconférence no nanolora ny mpanazatra vaovao ity lisitra ireo andrafitra ny ekipa pirenena ity. Ando Miaratina sy Mathieu Prince.
Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy io atoandro ny lisitra ireo mpilalao vao antso amin'ny fampifondronana ny ekipa-pirenena bariny Madagasikara izay tarihany mpanazatra Eric Rabesandratana 5 izy ireo no vao antso handrafitra izany 12 amin'ireo mpilalao avy eto an-toerana raha mpilaravinaitra kosa ny 13 ambiny 5 ireo mpilalao vaovao ahitana Randrianjiferana tokony antenaina Asnirina Onjaniana Patrick Raizniana Amady Aladari ary Ranevarson VV atao izao manaraka izao kosa ary ireo lisitra ireo Apiandry Tsatokazo ahitana ny Adrien Melvin Mathias Randriamamy Zakanirina Rakotoasimbola misy 7 ireo vodilarana ahitana ny Jérôme Mombris Jérémy Morel Pascal Razakanantenaina Silvio Wasiero Théodin Ramanjary Rajo Razafindrabe Andioni Rajonson ireo iraketraka avokianjana mileo kosa ahitana ny Abel Anissé Marco Elema Arch Ryan Javelson Ibrahim Amada Zotsoara Randriambololona Dimitri Kalouan Daxandria Mirado Loïc Lapoussin Solonjatov Rakotoarso Njiva Rakotoary Malala Carolu Charles Falier Ferdinand Tokanandrianjiferana François Marc Rakotinireny ireo lohalarana kosa Alexandre Ramalingom Hakim Abdallah Voavy Paulin Lalaina Manampisoa Tsito Razafindratsata Badio Rakotiny Mainjanahary William Gros Fabrice Rakotindraibe Eladari Onjaniana Patrick ary Aristide VV Ranevarson noho ny antony samihafa tsy afaka natanteraka ity fampifondronana ity ireo Maimetanira Lalaina Nomenjanahary Thomas Fontaine John Badio ary William Gros fantatra fa ny 7 hatramin'ny 12 ny volana jona ho avy izao no anatanterahana ny fampifondronana sy ny vanazaratena ataon'izy ireo zava-dehibe izany ahafahana tena mafantatra ireo mpilalao na ara-tsaina izany na ara-batana azo heverina hoy ny mpanazatra ny siny lalao ara-piralahiana miaraka amin'ireo mpilalao sy mpikatroka avy eto an-toerana. Iverenantsika atao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity amin'izay ary ny makasika indrindra ny fanomezana ny fanampiana ho an'ny mpanakanto tetsy ampandrana satria dia tsy hijanona hatreo ny fanampiana ho an'ireo mpanakanto sy artista ireo araka ny lahateny ny solomavambahoaka ny Madagasikara i Fidèle Razarapiera amin'ny sabotsy ho avy izao dia mbola ito ny hetsika ho arahintsika atao anatiny ity fanadihadiana ity avokoa ary ny famotinana ny kabary rehetra teny ampandrana ho an'ny androany Asinandria Malala Toky Ramarula. Yara malala fa tsy mba anisan'ireo sitraka fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana ireo mpanakanto sy artista eto Madagasikara ireo. Na elikiliky ny mpitondra fanjakana hatrany izy ireo ka nandray ny andraiky ny mpanohitra. Fanampiana izay tsy hijanona hatreo fa mbola itoy ho amin'ny sabotsy ho avy izao. Dia tsy mpanohitra rery no manohana anareo zao. Fa ty santatra mavarana. Sabotsika mbola fanao fotoan'Andriamanitra. Ny antony dia araka ny teny malagasy ny voikava mahatratra. Tsy mahazo manao vaindralahy tsy marary zany. Satria marary nareo androany. Mety misy mahita am-pozinareo manao tenisy tsara. Manao an'izao misolomaso rebanina amin'ny lahibe. Manino tsy aviliny ihany solomaso ny lahy mosary. Vandy zay. Mbo manandongy, mbo manakava. Ety le zahay. Afaka manampy nareo. Dia zay mahavy zay raha volaniko zay hoe toy raiky toy. Samy ditsika mbo eo ndraiky. Isaorantsika izay rehetra nanona ny antso manomboka président Marc Ravalomanana mivady amanjana ny bureau politique ny atokotiko Madagasikara ny bureau politique ny atoko hafa sy ny foloany ny atoko hafa ao anatin'ny fanoherana ny olo mofidy rehetra aty amin'ny fanoherana sy asiko sy aty tena tsiriko mafy ireo rehetra vahoaka malagasy tsy nanao ny antsonareo antso anefitra. Nanamafy kosa ny olona teo aloha fa ampitiavana hatrany no nanoloram-panohitra izao fanampiana ho azy ireo izao. Tsy nanao antso anefitra ianareo ary averiko ny ray fa ny olona mahay mitantana tompoko dia sady mahay mihaino mahay mijery ary mahay manapa-kevitra.
zay a no angatahantsika amin'ity firenena ity tsy lasa lavitra toy ianareo ary dia tonga enony ireo mpanao politika rehetra enony RMDM ihany koa dia tonga izay ankehitriny tonga izay tsy mba hitenay ny tsirambany tanana tompo dia fiteny amin'ny fahoriana fa izay sitraka avy aminay afaka omena aloha fa mbola afaka pitsika izany amin'ny fotoana rehetra mamety ka dia tsodrano no omena ianareo ny zavatra atolotra dia atolotra amin'ny fitiavana ary dia rehefa atolotra amin'ny fitiavana tompokoa dia fonay amin'ny fitiavana izay nanome azy no anolorana azy anareo aminareo isam-baravarana rehetra ianareo artiste rehetra tsakanavaka. Nanamafy kosa sekretera jeneraly ny Atokotim Rina Randriamasinoro fa tsy misy kajikajy politika mihitsy akory izao fanomezana fanampiana izao. Raha manolotra an'ireto fanomezana rehetra izahay aty amin'ny atokom-panohatra tsy misy resaka calcul politika na kely ary fa tena hoe miantso ny artiste mila vonjy dia namaly ny mpanohatra amin'ny maray aman-dreny amin'ny filohan'ny Marc Ravalomanana. Tsy fantatsika zao afaka 12 andro izay valiny zao ataontsika izao indray any amin'ny ainy manjery-panjakana satria any foana no ahitana ny valikafatra omena ny mpanohatra. Zavatra lazaina farany teo dia hoe aza manao fitaovana ny olona sahirana. Zay tsy manao fitaovana ny olona sahirana mihitsy satria raha manao amin'izany zay raha nataonay politika io efa nataonay gony menamena be daholo gony zaraina rehetrarehetra reo ary ny lokonay politika hoe tsy maintsy manao politika miaraka aminay nareo fa kosa tena nijoroana teto dia ny fahafantarana ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy indrindra moa fa ny artiste zao lazaina teo fa santatra ambavarano ihany izy io fa amin'ny sabotsy ny fakahita ny toyana. Namarana ankabary kosa ny afatra nataon'ny filoha-hevitry ny RMDM izay nilaza fa tokony andiny-tena amin'izay ny mpitondra fanjakana. Hoia hoe vaky le barazy ka misosasosa makady ny mpanohana ny fitondram-panjakana. Mino fa ianareo ny aloha lalana fa mbola ho avy ny manaraka anareo. Koa mpitondra fanjakana mirehetrarehetra dia mandiny tena fakafakao tsara ny tokony ho atao sy ny tokony rehetrarehetra fa ny zanaka matoa miala ao an-trano mandiniha ray aman-dreny reto zaza reto olona reto ny eritreritra anareo ray aman-dreny nametraka anareo ray aman-dreny fa rehefa tsy anareo mipetraka ho ray aman-dreny aza omenatsiny zaza so dia mieritreritra anareo fa hoe zaza ratsy taiza reto na zaza tsy manaja ray aman-dreny sanaty tompoko. Raha fehezina izay rehetra izay dia mbola itoy ny fanampiana ho an'ireo mpiray-tandrazana sahirana ireo. Tsy misy kajikajy politika akory fa mirahina mpanohitra anavitra samy malagasy. Fa nitondra ny heviny manokana mikasika ny fahitan'ny fandehanan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana midina ifotony sy mitety tsena eny anivon'ny distrika samihafa ny mpandinika fiarahamonina iray ho any Androany teny Ankatso. Tsy misy mahadiso ny filoha Ravalomanana hoy izy ary namafisy ny ara fa tsy misy tokony anenjehana azy. Nambiny Tsovelo Sitraka sy Andra Rakotomalaala. Tsy mandika lalàna ary tsy manivaiva fitondrana raha ny fihetsika ataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana araka ny fahitan'ity mpandinika fiarahamonina ity azy. Paikady politika ahafahana mahomby sy mampifono vahoaka entina mpahafantarana ny fisiany ireny ataon'ireny hoy izy ka tsy misy fahadisony ary tsy misy tokony anenjehana azy na dia kely azy. Tsy pomba azy tsy manohitra azy tsy pomba fitondrana tsy manohitra fitondrana fa ao anatina jeu démocratique za profina sociologie politique ty Ankatso ao anatina jeu démocratique manomana fifidianana 2023 efa akaiky izy lehibe amin'ny mpanohatra araka ny filazana fa tsy eken'ny assemblée moa zay tsy eken'ny député moa zay fa hoe mila député le izy tsy adiavitra amin'izany amizako hoe izy manana ambition présidentielle izy ancien président
tsy hitako ny olana raha mitety tsena izy apatseviny amin'ny vahoaka fa mbola eo izy tsy matin'ny covid izy salama tsara izy mandinika ny mijery ny situation sur terrain izy asana pôle politique zany fa atao tsy misongadina intsony ny lafiny fampianarana eny anivon'ny université mpanjakana eto amintsika amin'izao fotoana izao raha toka izay lafiny izay nefa ny ampiabo ny firenena iray indrindra eny anivon'ny université ho ny fanehoan-kevitra mpampianatra iray eny anivon'ny université mpanjakana nandritra ny resaka ny fanaovany sy tamin'ny mpanao gazetinay dia inambiny sovelo sitraka sy andry rakoto malala Lova napetraky ny Frantsay izay no mahalaza ny université eto Madagasikara raha ny resaka fotodrafitrasa sy ny rafim-pandaminana andresahana tsy mba misy fotodrafitrasa vaovao tsy misy jiro tsy misy rano fikarohana sy fanabeazana ary fahazoam-pahalalana no atao kanefa tsy misy ny fahafahan'ny mpianatra misitraka izany tsy misy ny connexion fa ireo efa vakoka navela mpanjanaka ny mbola ampiasaina hatramin'izao ary vao maika aza miaratsy kokoa raha ny ilazan'ny université indray dia ny grevy sy ny tsy fahazoana vatsim-pianarana ny tena manamarika azy fa tsy araka ny anarany hoe fandratoam-pahalalana inona marina ny tena zava-misy any anivon'ireo université eto Madagasikara mireo problème anankiroa reo a rehefa mifanangina rehefa mifampitoy a rehefa mifanampy dia atahorana mihitsy no avy ny université amin'izao fotoana izao zavatra tokony ho apetraka mihitsy hoe inona no ilana ny université fanampiana université indray ve satria tadio tsara fa tsy trano fotsiny université a boursa zay a tsisy ilana azy satria vola tobaka ho an'ny mpianatra teraka problème rehefa tsy voalo nefa firisan-jaton'ny mpianatra no tonga any amin'ny licence no tonga any amin'ny maîtrise no tonga any amin'ny doctorat zany hoe en terme de rendement en terme d'efficacité de choix budgétaire zetra fisafidianana ny olona tena vonina hianatra ny vahaolana ka sady mandroso izy ny fampianarana no mandroso miaraka amin'izay ihany koa ny firenena ka io a fomba fijery université mihitsy no mila ovaina eto Madagasikara université tsy natao anao asa sosialy ny université ny fomba fijery université dia tokony safidy ny olona zay mahay ny olona zay vonina hianatra ny olona zay te ho tafita amin'ny fianarana dia ny ambiny alao tsy mankaty amin'ny université rehefa petraka izay safidy zay a dia rava ho azy le bourse ary rehefa rava ho azy le bourse dia manana noety manana amin'ny zavatra hafa ny fanjakana et d'ailleurs tsy tafiditra teny université daholo ny mpanala baka rehetra raha tsy ahivina ho izy dia tsy mbola misy famatsiana nentin'ny fanjakana teo anivon'ny université ankoatra ny vatsim-pianarana izay mampitokana amin'ny mpianatra isan-taona ka mila foanana ato anatiny ity fanadihadiana manaraka ity kosa no hitondrana aminao ny teboka lehibe izay voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ja manomenjanahary sy tahiriny ainatra no mamintana amintsika izay fandaharana izay mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana momba ny satanfe ny palohitra fa izay na azo vato-betsaka indrindra aorian'ny fifidianana no mitarika ny fanoerana na ny lehiben'ny mpanohitra novaina sy notsopaina indray anefa izany ka nanaovana tolo-dalàna ho fanoerana eo anivo ny chambre parlementaire amin'izao fotoana izao nahitsy ny solombavambahoaka Roderakotomanjato androany ny resaka momba izany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja fa raha ohatra ka misy ny lany hoe iza taminareo député tsika député reo atambaro mivatsika menakavy raika amin'ny 20% fa mahazo ny ray apahatelo ray tsika 1% mivato mahazo ny président Valomano navinareo dia ina mampanohatra anao za ve dia afaka andeha hitarika amin'ny mpanohatra ra Madagasikara fa za lanina amanalina mivato azy tany Arivomamo dia zay ve no hitondrako hoe anekeko na anindriana hitondra mpanohatra eto Madagasikara Arivomamo mifantatro fa ay nanalako zay Antsirabe ohatra manao rediredy dia ohatra zay le rediredy ny tsy fantatro a nitondranareo ny te fireneny tikatra ankoatra izay resaka fanoerana izay dia nasiany miara-manonja resaka ihany koa androany ny momba ny fanemorana ny fandaniana ilay tolo-dalàna mahakasika ny fanomezana zokim-pirenena ahina isy ny kolikoly sy toromarika ho an'ny risolombavambahoaka IRD amin'ny fandaniana io tolo-dalàna io tsy mbola vita le kosiny fa tsy maintsy misy andian'olona anankitelo tompony atido ao anatin'ny IRD
amoritra ireo député amoritra ireo député tsirairay avy asano milaza izy am'raha zay zavatra ny la fa ny atao fitondrana jereo no nametraka ny la fitondrana ohatrinona ny namena ny la ohatrinona namboarina ny lamenakafo io ny jereo variana amin'ny famatraran-tseza ny mpitondra any ka tsy mijery izay ny masoan'ny vahoaka intsony ho hatrany ny miara-manonja androany io ihany koa izy ireo no mahatonga ny fitanga ny vidim-piainana sy ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro toy ny menaka na hoy le namononany wili hitao tamatavy zay natsanga ny orinasa tiako tamin'ny fotoanandrony aika izany mba ahafahana mampanjaka ny vidinentina afarany karana satria raha ny menaka hitantsika eny atsina amin'izao fotoana izao karana ny betsaka satria tsisy mifaninana aminy intsony dia zay tiany atao ny atao ary zay vidiny tiany apiarina no apiarina no mafisin'izy ireo fa tsy misy azo antenana intsony amin'izao fitondrana ankehitriny izao raha tsy hoe tena misy fiovana fitondrana na mpitondra tena titanydrazana mahery vaika tena mahery vaika fa raha mbola olona sadasada sy voavidin'ireo olona reo a dia anahirana antsika foana na mbola ireo olona ireo zay mitondra amin'izao fotoana zao ny tondra eto na roviana dia tadidio tsara zay fa manana reconnaissance de dette zany hoe tena manana voafatotra tanteraka amin'ireo olona reo izy no ny fanampian'ireo olona reo anazy amin'ny fangalanana izany fitondrana sy fametrahana anazy eo amin'ity fitondrana ity fa manoloana kosa indray ilay lalana mikasika ny fanomezana ny zom-pirenena ho an'ny vahiny izay mandalo eny anivon'ny ny anteny-miera mpanao lalàna amin'izao dia namoaka fanambarana androany ny avy eo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena voalaza tao anatiny ity fanambarana ity fa ankoatra ny lalam-pandrenana dia isan'ny zavatra saripady indrindra ny lalàna amin'ny feny zom-pirenena ka tsy tokony ho atao raharan'olon-tokana na raharan'olom-bitsy izany takiny KMF Knoe araka izany ny amoahana ampahibe maso ilay tolo-dalàna mba ho hitany rehetra ary azony rehetra vakina ka atao amin'ny teny malagasy ny mba hisy ny rafitra ofisialy andraisany sehatra samihafa amin'ny fandiniana sy andrafetana indray ilay tolo-dalàna manay ihany koa ny KMF Knoe sao dia ho lasa fitaovana entiny sasany anangonan-karena indrindra eo amin'ny lafiny fananantany ny fahazahoana zom-pirenena malagasy toe-javatra izay mety hiteraka olana ara-tsosialy goavana raha tsy voadinika tsara ho hiatrany ny fanambarana. Fa nisaotra ny mpanohitra moa ny artista tamin'ny fietsika izay nataon'izy ireo androany raha tsy ahivina dia ny mpanakanto Mambe no nanao ny Antsoavo Omaly ka ankoatra ny Mambe dia anisan'ny velom-pisaorana sy nandray fitenena ihany koa ny mpanakanto Mille Clément fanazavana aza atao mampiady natao hoe mandeha ty zay mandeha ty atsika kisary gasy izy io zay tsy mahay sopika mahay fatambary ewa izy koa zay mahay zay te manao raha komika andrelao izaravary zay izaravary fa tadidio mijaly zay mijaly le roa nareo fitondrana ambony ao fa ela zay miantso anareo anareo azafaly aia misy compte fait misy atafiry mamango zao ambony ao i fa tsisy dikany volan de karamainareo compte fait tokony amenareo nay hoannay aty aka io tsy vara vao maika o Mambe nalaza anareo compte fait mihitsy nampalaza anakay atalanareo zany solution ny solution bon inona problème l'artiste ay avy anareo ndraiky solution ewa sa izy moa mpanotra faran'olo misy jery sa reo faran'olo karakory ewa artiste tsy mahay zany ko mbola Madagasikara eto marina olo jiaby mijaly fa mahavandy zay izy koa fijaliana zay premier zay tsy manambany fijaliany hafa fa zay tena mijaly firy maro raha mangala baraka misy artiste any fampitory nangalatra micro ny namany asere misy nangalatra gitara very gitara ny sasany atsika miteny zao maro be entana confisqué amin'ny ambopori tazony tompotrano artiste nandeha lefa mazenga nilefa dego tsy voefa ofantrano ewa misy tena komika maro anareo eto tena sérieux ty misy artiste mandeha mangataka aide amin'ny prison tanora ao komika mifamatika raha zany tokony atsika artiste tokony zay antany aty mandeha manampy andro an-tanora ro an-tanora ndraiky manampy artiste mandeha mody mamangy ao satria ao misy debadeba mikatra ao ewa zany zaka misy mampalay ane raha mandalo am'izao fa tsy haiko ny tsy mahazo atsika ray aman-dreny be ibainareo ambony ao ty
politique sisy politique zany anareo raha vao mieritreritra politique anao tonga dia very président Ravalomanana bababetsika jiaby. Donc raha fa ny baba niteraka baba hely tsy miraharaha tsy maintsy mitomoagny magnatony bababe. Zegny na VNN any président noho ny farisiany ny fiainana zay hitany tany aman-dagnitry tomoagny sahirana agnatinay aty ato misy hilikiliky tena goavana raha hiteny eto za hoe za tsy hanonona agnaran'olo fa ahilikiliky. Za hitanareo zao fa nahazoazo taogno ela ny lomagnosagna tagnatin'ny la mozika ity zazamenany any ty nahazo chevalier de l'ordre nationaly za efa ntidazy eo tsy namezana tsy namiagna satria nataony kilabao tsy agnatin'ny antoko zay nanosiky de igny tsy agnatin'ny liste fa de zay ny zavatra mamparary foana ka président. Za raha fa nisy fotoana ny teny hoe raha fa tsy ohatrony za azomenareo zao chevalier na grand croix je sais pas moi azamiagna tsony volagniko amin'ny havako raha tonga eo ireo dia ampodiana agny chevalier ndreo na grand croix ndreo fa tsy laiko za mbala velogno zao mila izy ka ny fahenina amin'ny zavatra koragniko ty eto misaotra anareo ny antoko mpanohatra fa indrindra anao président namaly antsonay zay zao na mahazo raikapoka amin'ny vary ty dia efa faly satria ampitiavana nagnamiazanao izy ireo dia misaotra betsaka tompoko engany eka mba ho ela velogno eto atsika jiaby sy ny antoko zay tariatsika eto fa zay vao nagnaraka anao zay président. dia hoentina aminao ireto andian-tsary nahafinaritra tetsy ampandrana androany ireto nandritra iny lanonana fanomezana ny fanampiana ny artista sy ny mpanakanto ireny. Ia ingane dia mba ho tonga agny amin'ny tokony atongavany agny ty hira tia fa anatra ho an'olo zay tsy mety tonga saigna mijaly zahay tsy zay artista fogna fa zahay malagasy miavonavoka tsy ho faty lengilengy kato manitany aty bavaka ty dirantoza miavonavoka tsy ho faty lengilengy kato manitany aty bavaka ty dirantoza
tsika tsy tao anaty lisy nareo zany tsy nahazo andrary tsy naheno ary raty voazary so nareo kosa mitaveravery reo mihitsy mijery kolery ary fizarana meday tsy mena fa tsy milay nareo nga tsy tsy lelaka bandy avazanga apela hita mihitsy nareo efa avy ary tsy hita ampelako hoe sarom-bavy mako marina mety amin'ny ranabavy tena misy le fanilikilia misy le misy lelalelaka de ireo ihany ny mena de le sasany tsy mena de takony anao nefa numéro koa any amin'ireo lehibe tompona ndraiky reo rehefa anao baolina sy anao zany de voatsika fa raha fa le anina de tsy eo anatiny ohatsy coronavirus ivoly hepatise tsy mandeha bis diranangana tsy mahazo bokontsano ambony folo no faramage fa bedevodrahe ezaka efalany tsisy varo ambolany tsisy azo atao matory amizao de manahoana nikidy efanono itsirorongona vatsanana tololo amborombe folo mandorona daolo ovatalepe enina ivo amin'ny enina irsaryky bona eny de panika tahokofy de nasy anatin'iny saroa ny tiarasipantiny valorivoana sambre 10 de afaka coronavirus ny alohany tena isa raha tsika izao alina izao dia ampatsefiko vetivety ianao fa isy ny fandaharana sahir rehefa avy eo rehefa tapitra ity fampahalalam-baovao ity arahana amin'ny Clémence Raharnirina sy Lilira Faralaka ny vahin'izy ireo amin'izany dia i Parfaire Kotomanana anisany nigadra nandritra ireny hetsika nataon'ny solomavambahoaka ny 20 ny volana febroary ireny manasanao sady ary anaraka izay fandaharana izay fantena kosa aloha mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko